Asabotsy voalohany amin'ny volana febroary taona 2022 manatra ny araba topoko lafinaritra topoko vavy manasantsika indray hanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany makasika ny toetr'andro avy hatrany ary Manalavitra hatrany ny moron-tsiraka Madagasikara ilay rivodoza Felleng raha ny fampitam-baovao azo avy eo anivon'ny sampan-draharaha mampalala ny toetr'andro eny Ampasampito eny tsisy hahiana ny hiverenany izany rivodoza izany hiditra eto an-tanety raha ny fanazavana azo hatrany. Manohy ny diany mianatsimo somary atsinanana Manalavitra ny moron-tsiraka atsimo atsinanan'ny Madagasikara ilay rivodoza Felleng tamin'ny 7 ora maraina teo tany amin'ny 50 sy 500 kilometatra atsimo atsinanan'ny Tolagnara no nisy ny fobeny raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampan-draharaha mpamantatra ny toetr'andro. Etsy ankilany kosa dia mbola mitoetra any amin'ny tapany avaratry ny nosy ny zone de convergence intertropicale izay mbola hitondra ny orana any amin'ny faritany Mahajanga, Antananarivo, Toamasina, Fianarantsoa, Faritry Diana, Menabe ary atsimo andrefana mandritry ny 2 na 3 andro eo. Mety ho tondraka ny renirano vokatra izany any amin'ny faritra maro. Noho izany ny angaviana ny ponina amin'ireo faritra ireo mba hitandrina ny amin'ny mety ho fiakaran'ny renirano. Toy izany koa ireo mpanjono, mpitsangatsangana ary mpitatitra an-dranomasina any amin'ny moron-tsiraka rehetra fa aherbe ny ranomasina. Zay ny mitondra antsika makany amin'ny tontolo